fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe anareo zao ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe sangotom-pitiavana. Tantara no soratan'ny Alok Devson. Novelomin'ny Saloy, Miranto, Sitraka, niaraka tamin'ny Tovo ary Veroanitra. Nandray fiotsinana totosa, Tovo Andriambololona. Studio, ny Prod. Dia maty tokoa ianao roneny a. Tena ohatrany tsy mety mino ny saiko. Ataoko ahoana ny ino fa nandao an'ity zanakao ty ianao. Maty ianao rehefa avy misotro ny mangidy tamin'ny fiainana teto an-tany. Tsy zakanao intsony ny ngidiny. Onjoonjoko za samirery izany sisa niatrika amin'ny fiainana. An'ireo izay mbola tsy vita. Mbola tsaroako ireo betibedina ho ary efa sendra mody alina. Tsy ho afaka atao boky velively ny endrikao namiratra teto amin'ny tavako. Mamiko loatra ianao roneny malala koa. Any ianao izay any ankoatrany. Io ty maditra kelinao ty. Dada indray dia efa taona maro fony ambola zaza dia efa maty izy. Ka mivody raisy ireny aho ty. Dahalo izany hono ny raiko araka ny siosiondresaka henoko ka maty tany ampanaovana asa malotony tany. Ohatray, variana nandrevy teto fotsiny aho marina. Efa amin'ny 4 izao. Mbola andeha hamahana biby fiompoka moa. Dia mahana gana sy gisa aloha fa ireo sisa mbalovana velany neny ho anaka. Fa firy tokoa moa nisan'reto gana reto e. Misy tsy eo anie izy izany e. Ndraso hoe aloha isaiko. 1, 2, 3, 4. Tena misy 5 tsy eo a. Dia nisy nangalatra ve sa lasa izy? Sa mbola mirenireny any ambadika any ve? Aleo tadaviko mihitsy rangaloha. Aleo ajanona mihitsy aloha ty. Odry, ary tsy miangaly ve iny makaty iny e? Zay indray vao hamangy anahy ty izy a. Firy volana izay tsy nandehanany taty izay. Miangaly le mba nametrahako ny fitiavako. Fa mbola mamita amin'ny fianarana eny an-drenivohitra izy izao e. Atao ahoana moa? Manahoana tolotra? Manahoana? Fa hoaiza ianao izany? Saika andeha hijery gana fa misy tsy eo. Izay indray ianao vao hita, izay vao tonga aty indray. Tena ripotra tamin'ny fianarana lesy a. Izany ve? Dia tsy mba tonga akory ianao na dia maty aza ny reniko ve? Tena miala tsiny fa tena fotoanan'ny examen mihitsy izay tamin'iny dia tsy azo nialana mihitsy. Izany e? Fa azafady moa tolotra. Sady izay nge za vao afaka nitsorika taty e. Eny e, afaka ny aninona anao moa ahy e. Andana raha ohatra ka hiditra any an-trano fa za mbola hitady kely an'ilay ganagana tsy hita teo izay e. Ie, okey ary. Tratra ny lany an-trano aho izany a. Ie. Dia ohatra mampalahelo kely andray izy marina. Tolotra.
Fa nahoana ireny taminao ny aty efa ny fitiavako e? Fa hono alesy a? Ahoana ke? Fa inona ho any tena nahafaty an'iny? Tantara lavabe kiny nahafaty azy a. Efa bolana teo ngamba izay no efa niaritra n'io aretin'io izy. Avy namboly anana teny an-tsaha izy tamin'izay no nitaraina hoe marary ny lamosiny ozy. Dia teo no nanomboka nitsiry ny aretiny. Indraindray mivadika aty amin'ny tratrany aty ilay marary. Tena nahoana? Dia nentina teny amin'ny hopitaly izy. Nandaniana vola be mihitsy a. Tsy nisy akony teo amin'ny fahasalamany akory anefa izany rehetrarehetra izany. Toa mbola vao maika aza na rariny eny. Raha mba nila vonjy tamin'ny fianakaviana izay dia tsy nahazo rariny taminy e. Izany Toa satran'ny zareo aza angamba rary foana neny. Na dadatoa aza nge dia nahavita nijerijery anay fotsiny e. Dadatorandry moa izany? Ie, dadatorandry. Tena tsy mba nanampy tamin'ny fitsaboana ny neny akory anie izy na dia kely azy e. Izany ve? Dia inona no ataonao tamin'izany ka? Nisy namidy ireo biby fiompy ireo e. Efa nahatratra 100 ireo ganaganareo fa namidy e. Dia ireo 520 ireo sisa. Fa nateo azy izany dia tsy nahasitrana ny neny e. Mbola niombo ihany ny aretiny. Ny aliny 12 septambra teo dia maty izy. Tsy zakany intsony mantsy ilay aretina. Maty tsy natrehako akory ny fialany ainy. Fa taiza ilany hoe maty tsy natrehany akory ny fialany ainy ka? Sendra tany an-tsaky efa neny tsotra maty teo am-pandriana ny tratrako. Izany ve? Tena nampalahelo koa izany. Ndrisy fa tsy mba teo mihitsy a. Eny e, araka ny efa nilazaiko anao ireny dia tsy nisy nialana mihitsy ny fianarako. Eny hoa, efa maty neny ka tsisy azontsika tao tsony. Fa izany aloha ihany fa sao dia mba hatory amin'izay aloha tsika fa efa 10 alina ange izao e. Eny e, sao dia reraka koa ndry. Ie, mety ka. Fa za io atolotra mety mbola tsy haritra tia indray a. Fa ahoana indray? Ka hitanao, raha pitso atoandro ihany angamba za dia andao anao. Izany ve? Ie. Eny e, tsy maninona fa fitao tsara mihitsy aloha ny fianaranao e. Fa mahatoky anao any an-drenivohitra any aho izay a. Eny re, mahazo matoky ela ka. Andeha amin'izay atolotra. Ay, Efa amiray izao ka sao tsy azo taksi borosy mody intsony ako. andao ary e. Andao aloha ndry ateriko hatreny amin'ny toerana fiandrasana tômôbilina. Ndao ariko. Dia ndrasa ty misy mangazo afaka ataonao voandalana any. Ataovy anaty entanao any a. Ay. Misaotra betsaka e. Dia aleo fa entiko ty. Fa mba manahoana aloha izao fianaranao ao izao e. Andraso aloha sady hanidy tsara n'ity trano ity ihany a. Ay, dia manahoana ho azy ao fianarandry ao izao. Rotoroto be lesy izy ihany a. Fa ahoana? Mbola mandany roa taona vao tapitrako. Aritra ao foana moa izany chérie ô. Aritro foana kia. Tsy afaka makaiza intsony ke izaho e. Miandry anao eto foana ny fitiavako. Eny e, fa aza kifokifo fotsiny a. Aza diny fa tiako foana ianao. Eny kia. Efa iainga ihany ty ny tômôbila. Eny kiko. Veloma malalako a. Zay ary veloma koa ndry dia aza manadino fa afaka firy volana indray moa ndry miangaly vao miverina aty izany. Tena tsy fantatro mihitsy fa vao misy fotoana dia mitsirika makaty ka. Mamangy anao foana. Izany a. Eny ary fa
Amangy anao tokoa rehefa misy fotoana mba hoe ahafahako kely. Raha misy olona afaka miandry ny tananao aty moa izany fa tsy dia hoe inona loatra miaraka amin'ireo biby fiompy. Ok chéri, zay ary bay. Ie, tongava soanareo ary. Misaotra betsaka. Lasa tokoa izy. Toa feno alahelo azo mafy izany ny foko nefa tsisy azoko atao. Telo taona izay ny rahanay. Voatany amin'ny kilasy famaranana izay nanomboka niaraka. Vao nahafaka amin'ny baky izy dia izany nanomboka taty ambanivohitra. Aleo noho no manampy andreniny amin'ny fivelomana. Izaho kosa mbola nanohy foana hatramin'izao. Mangala Fa tsy andro ve izany Mangala. anarako izany? andao amin'izay andefa tary e. Mekara ty mihitsy loha iandry Fa mbola manao iny ry ato izany e. Efa mifito anie izao e. Mbola miomana vetivety aloha izahay e. Sady eo aloha lahy fa hisolakanjo aka. Andana ary e, dia aza ela. Izay ary. Miangaly. Tovovavy sarika be. Zarazara hoditra sady malama volo. Isan'ny tovovavy mampitoboka ny foko. Nefa indrisy mbola tsy voaporako azy foana ny fitiavako azy hatramin'izao. Tiako tena tiako anefa izy. Fomba ahoana ary no amborahako izany fitiavako azy izany? Izay fa vita lesy ndao amin'izay. Andao ary e. Ohatr'izay, finona koa tia mahataitra. Tsisy ninona ka. Zany fomba fiakanjony. Taraiky aminy toa mila hitroatra izany foko izany. Inona foana ny mahazo anao ty? Tsisy ninona ki fa mba misy mahavariana kely an'azy fotsiny. Dia andao andeha mafy fa sao taraiky tsika e. Ndao ariko. Dia efa miteny azay mbola le fasy eny tambolika eny ihany nge reo biby sompin'lahy reo e. Vonoko reo. Tena aleo fa tsy alefako intsony ireo i dadatoa. Ka fehezo le tiany fananana. Atao foana dia ho hita lahy eo ny azo azy. Azafady moa ry dadatoa. Ao fa tsy ho alefako mivoaka intsony ireo e. Zahay mihitsy dia saika diniko. Hoe ahoana dadatoa? Aleo ambolenay amin'izay ny tany eny ambany avaratra satria zahay no mitondra ny adidy eto. Elahy tsy manao inona mihitsy. Andray kosa. Dia inona izany no amboleko raha izany? Reo nge no mba tany amboleko e. Dia alalan'izany altia. Zahay no mandidy. Rehefa izay dia izay. Ongody teo retongolo kely sisan'ny lahy reo raha tsy tonga dia asaiko miaraka eo io. Aleo ary aloha alaiko tony dia izay nareo vao miasa eo e. Dia aiza indray anefa izany no amboly e. Tsy fantako tia. Nitadava any an-kafany. Eny ary rehefa izay nitanareo fa mety dia tsy maninona dadatoa. Mahasoava anareo. Zahay koa lesy ny fahendrena. Miangaly io. Sao dia mba afaka mba mandehandeha tsika raha riva. Fa handehandeha ho aiza kory andry Mba mandehandeha re mahita toerana afaka hitondrana anao nge zahay. Fa izy izany? Sao dia mba lavitra be aloha e. Tsy lavitra ka aza matahotra indry. Dia amin'ny ka? Le rehefa tsika avy mirava mianatra iny. Aleo fa ho hitako eo ary.
Raha malaky mirafontsika dia mandeha. Ie, sady mety mirava amidimika antsika androany. Eny e, eno hita eo ihany e. Manateny za zay a, dia rehefa mirava zany raikitra io rangahy. Tsy maintsy aborako ny fitiavako azy androany. Anao ahoana re fandraisany miangaly an'izany? Ela loatra izay nampinamana anay izay ka tiako raha mba hivadika fitiavana amin'izay zany. Zay miangaly tohatra amin'ny malahelo azy mafy ahy zany ka fa ahoana ary tsapako tena mahatsiaro azy mafy mihitsy aho nefa mba mahatsiaro akoho ve izy zay ihany mbola aizy ty roa taona taperan'ny fianarany ihany aritry foana rangahy zany a zay maharitra koa ny vadin'andriana mantsy azaka fakapana maro any andrenivohitra any ve nefa izy iny ay efa midinika izao rary ny ara mahatsiaro azy ay moa ka amin'ny oroatra an'izao mihitsy ny fivoahandry zareo tamin'izay mbola nianatra tany andrenivohitra ireny zany eo ihany fa tia tatatoro-ndry dia mahasosotry ty nalainy koa ve rangany tamboly famboleko any mba navelan'ny neno anahy dia aizandray ahy zany ny amboly sa ovitaina amin'ny fiompiana fotsiny ny fivelomako ve ny akoho aza nefa maty tratran'ny aretina daholo dia inona ary zany ny ataoko sa hanofa tany ve ary zao dia zay tokoa rangahy mety hanofa tany any amin'ny Ramatoranivo rangahy tena zay mihitsy no ataoko. Aiza foana izany alentsika izany ry andry andao fa efa hitsalokelitsika ay ve misy toerana mahafinaritra be ohatr'izao ty mba mbola tsy hitako indray ty samako voanaka ty zany aty aloha dia tena mahafinaritra tokoa efa intelo taty za zay avy etraka mipetraka avy fa nanao inona taty zany lahy tamin'izany ka nakarivotra madio fotsiny kia rehefa zaso reny inona misy zavatra manavitoenana anahy dia makaty za dia afaka ho azy ay ve dia ahoana ary inona izao no tena natonga ny lahy nitondra nanankaty ka zay ary ny alina inona no valiko azy ho teneniko aminy ve izany zavatra atao boky izany eo fa lasaiza ny sainy lahy eto foana ka eto anilanao ihany dia efa lio ary ny fanontaniako teo ahoana re zany tao mitobitoboka be izany foko izany marina amin'ny miangaly tianao iandry tia aho ianao ie tiaka ianao miangaly efa ela be zany fa nataotra ihany sao bedinao sao manko dia animba ny finamanantsika tsy ary-tsony zany amin'izao ka dia tsy maintsy namborako taminao tia aho ny andry mba tsy napoiziko koa izany ka dia inona ny avaliko azy efa manana ny tolotra ny tolotra ilay olona voalohany mpitiavako nefa toa be fitiavana koa ne andry navita nanampy ahy foana izy hatramin'izay na mbola mpinamana azy izay teo foana izy na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra miangaly eo variana be ngenao zany
Tsy mahita valy anavy e? Ka tapoka be tamiko nge iandry fa eny e, aleo aloha tena andinika tsara ka. Aveniko azy ve sy nitolotra. Eny e, tsy maninona fa afaka mandinika tsara ianao ka. Dia manateny za zay a. Ok lesy a, dia ndao dia ary fa efa ho maizina koa tia ny andro ka. Andao ary. Fa tany ohatrany ahoana moa izany ilanse izany e? Ny tany aloha dia malalaka e. Arak'izay vitako re e. Anaovako fambolena voatabia mantsy le izy. Ay, afaka anaovana an'izany tsara io amoron-drano io ka. Ay, dia manahoana moa izany ny io fa ny tompoko? Aleo ifampizarana ny vokatra mivoaka eo e. Afaka mamatsy anao zezika tsara any amin'izany. Ay kosa tsara be izany ka. Dia misaotra sahady re izany tompoko makasitraka indrindra. Eny ary e, rahantsika ny tombony azo eo e. Aza matahotra fa tsy ho faty-antoka izany kory e. Eny tompoko. Tsy andrasako ela intsony fa avy hatrany dia hanomboka ny asa. Tsy maninona mihitsy ka. Tonga dia atoroko anao izany ny tany afaka asaina. Ie. Isaorana an'Andriamanitra fa ny valy ihany izany ny vavaka nataoko marina. Inona reno avaliko iny fitorim-pitiavana natolotra andra iny? Toa tsapako ity azo koa. Matoa tsy mety afaka ato an-tsaiko ny endriny. Ataoko aiza nefa tolotra izay efa nanantena be any ambanivohitra. Mila mahay misafidy tsara ihany aho sao diso safidy ka. Tolotra sa iandry. Raha tolotra dia hiverina iosipotaka sy ny vovoka miaraka amin'ny foana any ambanivohitra any. Ota ambanivohitra mandra-poviana. Ko raha tsinako mba nianatra izao ihany dia izany ny hafarana any. Raha iandry indray no tiaviko dia mety ho ahoana nefa. Mety samy asa izay ka azo fiara, atsangana trano, vila kely sy ny sisa. Hiadana sy ho finaritra eo anilany tsy misy hampahory aho. Toa aleoko lavitra rangahy ihany raha izany ka. Dia ho avelanako tokoa ve tolotra. Nefa nge dia izy ny miantoka e. Nandondoroako sy tia ho trano hofaiko amin'izao ty. Mandefa fanampiana ho afoana. Ohatrany mampalahelo akoho izy ka. Tsapako tena efa nanankom-po be tamiko mantsy izy. Ohatrany tsy foko izy ka. Tena tsy foko. Izy ny nanokatra ny fitiavako. Dia samy ho tiavako aloha izany izy roa lahy raha izanoko. Mila mitandrina tsara fotsiny aho sao tratra. Raha ny tena ray aman-dreniko indray tsy mba fantatro na aiza na aiza. Raha matora izay no mba nitaiza fony fahakely. Tsy manety ny laza izay momba akoho nefa izy. Ahodiny foana ny resaka vao manontany aho. Rary kosa ny lohako izany mieritreritra an'izany ka. Aleo matory ka. Reny rehetra reny nge izao afaka amboleny se daholo ry tolotra e. Izany Iny e, mandra-pahatonga ery amin'ny bararaty ry e.
Tena misaotra betsaka mihitsy raha matoran'ivo a. Dia amboly tokoa moa zany ka. Dia mahazo tosa miasa sy mamboly fa vitany serery ve nefa iny afaka manarama koa ne vitako rery io ka. Fa zany hoe afaka manakarama koa dia amin'izay mba vetivety dia vita. Tena aleo zany hitady olona ho karamaina nampiansia iasioko. Zany ve? Ie, mbola asa be mantsy misoroka an'io bozaka mahery io. Rehefa ato anatin'ny fahavononana dia tsy mahery zany akory io e. Izay aloha dia marina e. Fa hono Eny tompoko. fa tsy mendrandritany mihitsy ve moa zany sy ety mba amboleny Nefa mba namboleko aza ange nalainy e. Nga tsy mpanao tsindrio falavo reo e. Tena marina nense. Tsy mitsinjo fihavanana mihitsy ilay rangahy iny raha zany ka. Zany mihitsy. Fa misaotra betsaka anao aloha napindrana ny tany ho amboleko e. Tena makasitraka anao indrindra. Tsy misy fisaorana ary se mazoto se ary Eny ary e, miraso. Naiko ny fitiavako ihany Mingala marina. Zany avaliko hoe tena faly tiako loatra izy. Io indray lafa mandrevo. Chérie, alasaiza foana ary ny sainy. Ay, mandinika ny akantonao ahy tsy hitako intsony izay anehoko ny fitiavako anao. Tena marina. Zaho koa ne mafaly tiako ianao. Nefa dia izao tsika vao tafiaraka. Hatramin'izay nifampijerijery fotsiny. Ka miainga amin'ny finamanana foana io fitiavan'io e. Zany Tsy avy hatrany dia vavana. Mandeha pary atapo izy mipihira zaiko. Mety tena zany tokoa ngambako. Tsapako mihitsy e. Nefa satroko raha mba efa mifankatia hatramin'izay. Raha mba fantatry andro mantsy efa manana ny tolotra ane zaho e. Tsy ho ataoko fantatrao anefa ny fisiany. Efa variana indray ndria. Andao ilay sody amin'izay fa alina ny andro ka rapitso indray toy izany. Andao ary ateriko any aminareo aloha indray dia izay izaho vao mody. Ok. Andao ary. Nahazo tany teny amin'ny ranivondrainga ilay tolotra iny e. Fa inona nefa ny olona nitady amin'iny zazalahy iny? Tsy tiako. Tena tsy tiako mahitsy. Voatafatafa kely eo iny dia mitady hanindry ako. Dada koa zany tena tsy. Manino? Avelao izy mba hiaro azy kosa e. Efa tsy manana n'izatsony nge izy ry dada e. Kala kely ty. Ndreny azy efa mba maty iny. Ka amboty ane tolotra e. So dia adinao ary zany. Fatato tsara zany. Fa tsy hainao koa no ampafantatra an'izany ray. Noho ny zavatra nataony dadan'ilay zalahy iny ihany tena mahatonga tsy lany vavoniko mihitsy izy. Zany e. Tsy ho afaka atao poko mihitsy ka dia aleony zanany no ataoko miaritra mangidy. Zay ny fa nanao inona ny dada hono zany ny dada ny tolotra? Ka izy ane nitarika dalina nyrobany fananantsika taloha e. So ihany aza fa maty ny miaramila tany analy izy. Mba marina koa ve zany ry dada? Tô tena tsy arako mihitsy zany ka mbola zaza nge anao tamin'izany e. Nahaditra nge izay ray ny tolotra izay fo ny fahavelomany e. Dray. Dia zany ve zany mbola ankalano ny zanany ohatrany io? Fihinandray. Ny heliko ny rainy anie tsy tokony ho heliky ny zanany mihitsy e. Tsy miombon-kevitra aminao an'izany afa mialatsiny e. Niary efa tsy tiako dia tsy tiako izy menakavy. Eny e,
Mbola ho tsapanao ihany ny tsy mampety an'izany indray andro any ry dada. Sanatriny e zandrika labobo menaka ty a. Vita soma tsara iny ny asa. Masom-boly zany sisa. Ary roviana ary ihany mba hiakatra any amin'ny vilany nividy an'izay e. Tsy voatabia ihany mantsy no amboleko fa ho ampiako tsaramaso, ovy sy karaoty sy ny sisa. Aleo rangahy rehefa manao tonga dia atao mahafa-po mihitsy a. Aleo ngamba ny alatsinainy zany niakatra any amin'ny vilany dia mba sady mamangy amin'ny angaly koa amin'izay. Efa mba ela izay tsy nahitako azy izay mantsy. Tsy mba namaly ny taratasy nalefako farany teo izy. Mety hoe rehefa amin'ny fianarana ve? Tonga any rangahy mahita izy a. Mila miteny amin'ny ramatoran'ivy ihany aho fa sao dia ampitondra zavatra amiko eo izy. Fa tsy tolotra ve ty fanena amiko ito aloha eto. Hoaiza ary izy izany. Manahoana tolotra? Manahoana kia? Vaovao anareo ao? Tsisy, fa andeha hoaiza ialahy izany? Andeha hiakatra kely any amin'ny vilany kia izaho hividy masom-boly a. Ve, fa izao tolotra. Hoe ahoana kia? Tandrema ihany ianao amin'iny dady iny fa ohatra mikonkonona zavatra melezana anao izany anie izy ao e. Zany ve kia? Ie. Fa inona mihitsy no tena alahelo ny amiko e? Efa nalainy ny tany namboleko, ny poziny ny biby fiomiko, dia mbola inona foana zany ny tsy haritra ny amiko inona? Fa ay ve ka dada ny namono an'ireny akosokosoan'ny lahy tao ireny e? Ieko. Izy no hitan'ny olona nandalo teny akaiky ny trano teny tamin'ny zavariana ny asa tany. Tena mampalahelo anahy koa ialahy raha izaniko. Nefa tsy hitako izay azoko hanampiana ny lahy. Efa nanampy andry hita ny filazana an'izay e. Mba hoe tsy nanafina tamiko izany dia efa zava-dehibe amiko izay. Izay aloha e. Fa iny dadanareo iny aloha, mbola ho tsapany io tsy mety ataony amiko io. Matetika anie izay ny rafitrady ao an-trano e. Tsy tiako mihitsy io ataony io. Eny e, fa izay aloha efa maika kely sao dia tara tomobile eo mantsy. Alao andeha kely aloha. Veloma ary tolotra e. Veloma ndry. Teny efa amin'ny 5:00 vao mikatona eto am-bavahadin'ny Rimengaly. Aleo rangahy tonga dia miditra. Otry, ary midy nge izany trano izany e. Fa mbola tsy nindrava angamba izy ka. Dia inona moa izany fa tsy aleo aloha mipetrapetraka eto dia andrasako eto izay ahatongavany e. Eny e, surprise be ho anazy koa aloha izao fahatongavako aty izao io e. Eny e, tsy afaka nampandray azy intsony aho fa maika loatra koa moko. Fa na izany aza aiza foana ary miangaly e. Zaho koa ty efa mangatsiaka ihany eto ivelan'ny trano eto. Fa mba tokony amin'ny firy ary zareo no mirava e. Ohatra izy kosa angamba iny taminy ka. Ohatra toa miaraka amin'ny bandy. Fa iza koa ary iny dia toa misangisangy amin'ny be mihitsy ilay bandy. Hafahafa izao
toa misy olona mipetraka eo an-tokotany izany. Fa iza ary io? Oay, toltra. Loza, zahay vao hifandona ny sambo. Andrekako eo. Dia inona ary no ataoko? Zay vao tonga. Iandra, ndahany ala miverina fa tonga io zokinay. Azokonareo? Ie, Azokonareo iza ka? Mbola tsy niresahanao tampoka nge zany e? ka efa hoe zokinay ho ako. Mandeha ana ho miverina aloha Iandra. Fa maninona nefa raha tonga dia Zay fa raha ampahafantarina pitsondray e bedy a. eno fa maninona hoe raha tonga dia ampahafantarina anazy hoe miaraka tsika dia ataony tapimaso dia vita e. Iandra, ndana aloha mandeha ianao. Eny ndray ary veloma tsisy bizo ve? Aleo raha pitsy, zay fa lasa. Veloma dia bizoany eritreritra. Tsy ritina tongotra teo miangaly hamonjy ny zokiny io. Aleo kosa mba hamonjy ny akaniko e. Tolitra, miangaly? tonga tapitapika ianao. Ie, maika be dia tsy nahavita nampiomana anao tsony. Moa ny taratasy nalefako farany koa mbola tsy mivalianao ko. Ay tokoa moa. Ie? Ie, tena azafady fa repotra tamin'ny fianarana dia adiniko ny namaly azy. Zany e? Ie, fa misy inona aloha e? Eny e, fa mandroso loha ianao e. Ie, sady efa mangatsika be any andrandry teo. Tsisy ninona ke fa hividy masom-boly a, zay ny antony akarako aty. Ay, Nefa sady mba malahelo anao koa ne zahay e, dia manararoatra mamangy andry aty. ay ve, fa salama tsara ve nefa ianao e? Ie, salama tsara be aka. Ay, tsara kosa izany. Fa hono aloha e. Iza zany nibandina natitra anao teo iny? Nanatitra? Eno a nanatitra anao iny? Totaitra be ianao? Iandry iny ka. Iandry? Namako mpiara-mianatra amiko. Namako mpiara-mianatra amiko. Ieno a. Ay, tena hitan'izany izay iny. So ihany fa tsy nisy fihetsika hafahafa nataonay teo. Ay ve namandry mpiara-mianatra amindry iny e? Efa hoe eno ako. Tena ohatry ny hafahafa miangaly a. Fa misy inona marina reo amin'izy sy ny bandy iny e? Eo aloha ianao tolitra fa andeha hiantsena ny lokantsika vetivety ao amin'ny arabe a. Ay, Ie, efa hariva koa mantsy ity ny androko. ndana re, ndana fa tsy maninona. Tena tsy nisy na dia bizo aza farafaharatsiny. Tena niovy miangaly a. Dia sanatria ve manitsakitsaka izy? Tsy mino an'izany ny saiko e. Miangaly a? Maneno ange zany telefonanao zany e? Toa tsy raisinao mihitsy fa maninona? Iandry ity miantso ity. Tiany kokoa no nanao vibreur azy teo. Nefa tsy sahako raisina koa. Otry, Aleo raha ngata tapahana. Zay. otry. Fa ataony tapahana fotsiny le izy e? Olona mibipabipa fotsiny lesy io a. Manadalatsy. Kay, tena manafinjava tranoko foana izy nefa dia hitako izao fa niantso ela be teo ilay olona ko lazay efa bipa hony. Ndao amin'izay atory chérie. Ndao ary e. Bonne nuit ndry ary e. Ie, bonne nuit koa ela. Avelako atory eo dia ho savaiko io telefonina io. Ahitako an'izay ao ambadika an'izao. Otry, toresy toro sahady izy teo. Mba enjana koa zany ngamba tena reraka izy.
Ary aleo fa ho velomiko amin'izay ilay telefona. Ndraso. Zay fa velona ka. Otry, tao tonga dia nisy SMS nilatsaka avy any. Inona hono ny vakiny? Le hoe hiandry aloha no nandefa an'ilay izy e. Leo vakiana hoe fa nahoana no tsy nandray appel mihitsy ndry malala. Zany moa izy io. Ay ka izany mampirafy anaty miangaly ity. Ay tena ampiatsara velatsitsy vanona. Zany ambany vohatra any mitotototo mamatsy azy aty. Miatoko azy nefa zao no mba ataony anaty an'ireny vohatra aty. Tena tsy vanona ka. Aleo raha ngafafaina any aloha ty SMS ty dia matory a. Aleo mody tsy taitra mihitsy aloha fa rehefa mifoha maraina dia hitako izay ataony eo. Sady vao mangirany ratsy dia andeha afa-tsy. Taratasy sisa avelako ho an'io eo. Tsy zakako izao ataony anazy zao. Tsy te hifanena amin'ny rafilahako tsony koa rangaha. Azafady. Ohatry, ary toa tsy eto akaiko tsony tolotra. Sala saiza. Ndraso hoe. Oay, misy taratasy eto. Fa inona ary ny ato? Ndraso aloha jerena ary. Aleo vakiana mihitsy. Lasa miangaly a. Tsy mandry ny fifoazanao koa. Tsara tsodrano nareo sy andry. Tsy anjarako angamba ianao. Veloma. Fa manonofo ve ahy? Dia taizany nahafantarany tolotra fa nampiravy azy a? Andray kosa. Tolotra. Mbola tiako ny ianao e. Tolotra hoa. Dia anaraka azy arangaha. Fitiavana taitatra fotsiny ny arahako tamin'ny andry. Mbola tolotra foana no masaka tao am-poko. Izy no tiako. Izy no namono fitiavako. Inona ary ty nataoko Andriamanitra ô? Aleo rangaha tonga dia hiomana dia hanaraka azy ihany a. Injehako anefa mety mbola ny tsena mitady masom-bola iny izao. Aleo tonga dia hindrasako eny amin'ny stationnement. Hifoana amin'ny malala koa sao dia tara. Fahoaiza tapaka ary miangaly. Atao mivimbina valizy miboaka amin'ny vavahady iny izy. Miangaly a! Fahoaiza ndry? Iandry? Nalahelo be nge za fa tsy nandray ny appelako mihitsy ndry maly. Sady tsy namaly ny SMS. Dia izay nahatonga nanakaty vao maraina io. Fa hoaiza lahy? Efa hoe ho aty amindrio aza a. Tena nalahiranao nge za e. Fa misy inona miangaly e? Mifona Iandry a. Mifona. Fa ahoana? Fa misy inona? Fombatiko iny olona hitanao maly iny fa soko izany. Fa matitra ve ndry milaza an'izany e?
Matotra ve ndrisy sa mianiany? Tena matotra be a. Toa tsy mampiniky miangaly Fomba atiko iny. Fantany hoe miaraktsika dia lasa izy vao mangiran-dratsy. Dia avy alao zany izy hoany izaho efa eto anao. Iandry a. Efa nisy fomba vitany eny anay izy no niatoka tamin'ny fianarako taty io. Dia hisaraka sahady ve tsika ky miangaly? Mba aza atao an'izany kosa mbola tiaka angendry Tsy mety izany Andry a. Aleo izaho andeha fa sao tsy hatratra azy intsony. Tsy miangaly tsy ho avelako andeha zany ry. Aza tazominao fa avelao anaraka azy Dia ahoana fotsiny za zany? Avelanao rereto Tsy haiko fa avelao fotsiny andeha fa maika ahy Veloma. Miangaly aza mandeha moa miangaly lasa izy marina. Dia tsy tratrako intsony ve izy. Adiny roa izay no nahatongavako teto amin'ity toerana fiandrasana tomobily ity fa tsy tolotra. Ilay andro iny koa nahataraika tany. Izao tsy tratrako intsony izy. Dia inona ny ataoko? Sa aleo tonga dia mijery tomobily rangahy dia lasa koa tsy ho tratrako any ambanivohitra any ve izy sao dia izao ihany dia lasa. Ny hanaovany asa mbola tsy hay hoe ahoana. Asa hitako ka tsy hamela intsony izy. Izahay aho vao ho very. Dia ampisotro rano nomby aloha. Efa te hisotro rano ka amin'ireo mahatonga azy mitavataba eo. Tena mba tsy naboziko indray hoe izaho no vao fitaky miangaly tsisy tandroka tokoa ny ratsy raha reny resaka tamin'ny nanaterana azy farany ireny tao mba teny feno fahatokisany ery no nomeny ndrisy anefa reny no mitranga efa ho tonga aty amin'ilay renirano sahady aty otry fa tsy lengarandrindray ve ho alohako io to mampisotro ranomby izy zany io fa misotro rano ny ombony dia izy makamakainy io ary hoaiza ary izy zany tao nitsangana to hiampita amin'le vato malama be io izy zany marina raha tsy ibilisatra eo io raha zany misy dia mifatiny eo ny raisinao ambany eo tsy hisy monga aminy mihitsy mantsy io vato io fa malama be iny tokoa ary fa mibilisatra any aleo rangaha vonjena malaky andraso aloha sotonika amin'ny tanany dadatoa fa saika ho aizy ianao so ihany fa azoko ianao fa tena saika maty tao ianao Tolotra. Misaotra le rofa. Saika maty aratsy elahy. Saika haka zavatra tery apita tery dia nalama be ka ity vato ity. Tena malama be mihitsy io vato io. So ihany fa vao raika ianao marina. Tena tsy naboziko letsy aleo miala teto mihitsy aloha fa sao dia mbola mianjery eto ihany ianao ka. Andao are. Toa lasa menatra an'ity zalahy ty izy ndray ny vanamonjy nefa nataoko tsinitsinina izy.
Toboka be sa foko izany. Akaiko tonga aty an-tanàna misy an-tolotra. Efa nolona an'ilay renirano. Aleo eto ambany eto amin'ny mandalo sao malama io vato eo ambony io ka. Zay. Ary aloha ilay sasa tongotra vetivety fa mena vovoka koa ny azany izy izany. Ary misy ombom-romonkahatra ny ito aloha kito izany. Ombon'ny Arandrio raha tsy diso. Oay, ie, io tokoa izy. Tsy tolotra koa ve io? Anatony iny ve izany? Ahoana re izany ny ataoko e? Dia anatony iny rangaha, izay lalany any lalana. Tena mifona ary izay tamin'ireny ratsy vitako tamin'izay ireny a. Ay, mbola izay ihany nanafaka teo mba vahoana ny fahafatesana mamela ary izay a. Tsy mitazona alahelo aminao ary dadatoa. Otry, ary tsy miangaly koa ve ty e? Fa ho aiza ianao izany a? Sady tomtomany? Mifona tolotra. Nanisaka anao. Nefa tiako fantatra fa ianao no tena tiako. Fitiavana tantatra fotsiny ny arahako tamin'ny andro. Mifona tolotra. Ianao no tena tiako. Tsy izany foana ve moa ny ianareo e? Mpamita karangaha ianao miangaly a? Mifona moa e. Ary mitsangana rangaha ianao fa aza mandohalika amiko ohatr' izao eo a? Tsy anao tsony are a. Kaina voalohany sady farany iny. Mifona moa e. Ary mitsangana teo ary dia andao ody e? Tsy hitsangana eto raha tsy avelanao ny eloko. Mamelana avy ianao. Ary mangina amin'izay? Mitsangana. Zay fa andeha aloha izay ringa Arandria. Andao ary le roa fa sa mbola hiandro ombeto a. Ay velana anao fambolena goavana be ohatr' izao e. Ie. Izao no mba ataoko aty e. Mba nampindra matory anivo a dia nomeny tany dia nanaovako an'ireo. Tsara kosa lesy izaniko. Fa izaho angamba lesy hanampy an'lahy aty a. Maninona? Tsy andeha hiverina any andrenivohitra antsony a. Tsy mety izany fa fotoana fianaranao vita. Tandremo fotsiny mamita kandray a? Ka tsy te hifanehitra amin'ny andro tsony a lesy e. Dia ahoana fotsiny ary izany e? Ka izany ho aho. Hiaraka amiko amboly aty ambanivohitra aty izany e? Ieko. Tena satroko foana nge lesy ho eto anilan'lahy e. Hijanona ho anao rery a. Raha miakatra daholo anie izao zavatra ambolentsika izao dia ho lasa mpanay foefy be mihitsy tsika e. Ka izany ange nilazako aminao fa niezaka foana ho any mahatafita e. Mila miketrika foana io saina io na dia tsy tafita amin'ny fianarana aza. Eny lesy a, tena tsapako tokoa izany. Eny efa tsy midika akory izany hoe aza mandeha mianatra. Afaka mbola manohy fianarana foana ndry. Aleo aho izaho hijanona ho anao aty. Hijanona ho anahy aty? Ieko. Lasa tokoa mantsy ianao ry miangaly. Ataoko ahoana no amilanao any? Tsy ho zakako ka. Dia tsy hiverina intsony ve ianao? Nafinao hatramin'ny fianarana? Tsy maintsy ho tadavika any ianao na aiza na aiza na hitako anao e. Tiako loatra ianao ka tsy ataoko verimaina ary mivitantsika ireny. Tsy maintsy ho anahy ianao. Mbola vao tapa-bolana monja anie ny raha antsika e.
Ka nahoana loatra no nilaozanao sady a? Izy sao dia izao ihany dia andeha hitady anao any ahy. Ary hoentiko makaty andrenivohitra mita amin'ny fianaranao. Dia izay tambanivohitra takan'iny ve no nahavozanao azy sy no avinao e? Tsiry miangaly a. Ho avy aho merina ny fitiavantsika. Natolotra malay misaraka groupe-nareo teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sangotom-pitiavana. Tantara nosoratan'ny Alc Davidson. Novelomy Saloy, Miranto, Sitraka, niaraka tamin'ny Tovo ary Veroanitra. Nandray fiantsoanana totosa, Tovo Andriambololona. Studio, ny Prod. Amin'ny herin'ny anio, ny fizarana faharoa sady farany. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.